Lafomba hafa tanteraka kosa indray mahery ny 20 ireo orinasa izay nametraka ny antota taratasy fangatahana fanavaozana ny agrément ireo orinasa tsy miroso amin'izany kosa dia voatery tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitry Claudia Solution mamrasonaifo. Ny alatsinainy 7 febroary taona ny farana ny fepitona ahafahan'ireo commissionnaire agréant douane sy ny transit maison mametraka ny atota taratasy fangatahana ny fahafahana miasa na ny demande d'agrément. Na dia teo aza ireo izay nitsipaka ny fitirosona amin'izany dia mahery ny 50 raha ny fantatra ireo orinasa nametraka ny atota taratasy anavaozana ilay agrément. Hatreto zany zao dia 50 ny transitaire zany ny amin'ny commissionnaire agréant douane sy ny transit maison no efa nametraka ny atota taratasy ny mifanaraka amin'io didy ampitondrana vaovao io. Ary marioko fao anatin'izay dia misy 30 izay 30 mihoatra mpitsambana amin'ny groupement GTM na ny groupement de transit maison zany izay manao io action amin'izao fotoana izao zany hoe anafonana an'io arrêté vaovao io. Inona kosa no ahazo ireo orinasa izay tsy niroso tamin'izay fangatahana agrément izay? Efa voalaza moa zany tany anatin'ireo noty sy avis au public nataonay efa ny elotalohan'ny farany taona fa zay tsy mametraka ny atota taratasina zany amin'io daty voalaza io dia tapahana ny accès-ny ao amin'ny système sidonia plus zany hoe tsy afaka manao ny asa matransitaire azy tsony zany atao amin'ny fahatseranana. Raha ny fanamariana izay noetiny ity tompon'andraikitra eo anivon'ny fahatseranana ity moa dia ilay cautionnement sy ny garantie bancaire no tena notakiana ny alohan'ny 7 febroary lasa teo. Manana ray volana kosa izay tsy mbola nahafehy ny atota taratasy hafa ankoatr'ireo ameno an'izany.